Nantanteraka hetsika fanoerana ny fakana ny tanin'izy ireo teny antoerana ireo nanajary ny tany Androany sy izay tantsaha manjatony eny Anosivolana Trandrina commune Lasora Mornikop no ny fangalaran'olotokana ny tany no ajarian'izy ireo tao amin'ny volana vitsy no karakarahan'ny olotokana ny taratasy ny tany izay efa noajariany tantsaha hatramin'ny taona 1970 hoy ny solitena niponina. Olana ho any ankamaroan'ny commune eto Madagasikara ny tsy fahafantarana ny tena filanimponina ao aminy vokany miainga amin'ny heverin'ny mpitantana fa asa tokony atao no tanterahana tsy mamaly manontolo ny filana ho an'ny fampandrosoana akory antony nametrahana ny SLC ho an'ny commune Antananarivo renivohitra izay voalohany no ananana izany hatramin'izay. Mampiavaka ny tsinginy Bemarany akanton'ny tontolo voajanahary ao aminy saingy mbola olana lehibe ho an'ny mpandeha ny lalana makany mandidina ny 200 kilometatra ny lalana avy any Morondava saingy mety hahatratra amin'ny 10 ora ny dia noho ny aratsian'ny lalana. Noskafana araka ny fomban-draza no malzomaraky amin'ny 20 aogositra eny amin'ny 20 teo ny Savatse any Azomanga tsy hifo tsy marolay ao Tsoliary ankizilahy 90 indray no andalo famorana ny Kazomanga amin'ny ity taona ity lalona naharitra 3 andro ary farana ny maraina ny Alahady 13 aogositra eny amin'ny 20 avy izao. Mamerina ny haraba tompolasy tompivavy tonga soa anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasa antsika indray ary hanaraka izany sy hatramin'ny farany araka ny narahantsika atao anatin'ny lohateny vaovao teo dia mitaraina amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Mikaela Randrianirina sy ny ministry ny fanajariana ny tany ny tantsaha manjatony eny Anosivolana Trandrina commune Lasora Mornikop no ny fakan'olotokana ny tany no ajarian'izy ireo tao anatin'ny volana vitsy no ny karakarany olotokana io ny taratasy ny tany izay efa noajariany tantsaha hatramin'ny taona 1970 ny solitena niponina toerana antsoina hoe Bras de Likupa izay miaro ny fiakaran-drano tsy hanondraka ny tanàna ity toerana ity nefa ankehitriny dia efa fefen'olotokana maka ny tany sy hanorena ny foto-drafitr'asa hoy ny mponina nanatanteraka hetsika fanoherana ny fakana ny tanin'izy ireo teny antoerana ireo nanajary ny tany androany. Zakandre Mahery sy Arfidy Rakotomanalina no ny teny antoerana nanao ny fanadihadiana. Ny fanazavan'ireo nanajary ny tany dia ny taona 1970 izy ireo no nanomboka nanajary ny tany efa taranaka fahatelo amin'izao no mivelona sy mamboly eto amin'ity tany ity manana ny taratasy manamarina ny fanajariana ny tany eny amin'ny sampandrarany fanana tany ny mponina nefa tamin'ny alalan'ny fitaka fa anamboarana foto-drafitr'asa mpanjakana no nanalany ilay olotokana azy ireo amin'ny tany ho nisy fokotany teo aloha. Betsaka ny nanazary teto amin'ity toerana ity ary anananay lista ao amin'ny fokotany zany nanananay dossier ao amin'ny fokotany zany rehefa tonga nefa dia nanao fitaka taminay nano niantso anay tao amin'ny domaine namitaka anay fa raha zay na fa hoe projet mpanjakana le izy nefa fitaka le izy. Nanomboka ny taona 2014 ny antsojay sy ny fampitahorana anesorana azy ireo amin'ny tany ho ireo tantsaha nanajary. Fiara lehibe no tonga teny atoerana namotika ny voly niaraka tamin'ny mpitandron'ny filaminana miisa 4 fiara tsy mataho-dalana. Tamin'ny taona 2014 zany izay fokon'olona mahitsy dia tena niravoravo tanana fotsiny satria le mpitandrona filaminana atao hiariny vahoaka sy mifananana kanefa dia nijery fotsiny zavatra nitringisin'ny bulldozer teto Ina le zavatra efa nambolena teto amin'izay? Voasary, mangahazo, farikatsaka resaka voly sakafo fihinana zany dia tena mampalahelo mihitsy ilay satria tamin'izany fotoana izany nisy ny olona torana ary tena maty mihitsy le ray aman-dreny amin'izao ray aman-dreny be anay tamin'izany maromaro izy nefa lasa nodimandry noho ny alahelo nitringisana le fananany tety satria dia tena nampalahelo mihitsy le izy. Toerana tsy azo anorenana fa natao ambolena fotsiny ity toerana eto Anosivola Trandrina commune Lasora Mornikop ity izay antsoina hoe Bras de Likupa nefa izao efa fefen'ilay olotokana makany tany sy anorenana foto-drafitr'asa izao. Ery misy olona mamefy amanao trano tsy ara-dalàna satria mahatonga azy tsy ara-dalàna tsy nahazo alalana satria ity misy taratasy avy any amin'ny ampipaty io mandrara satria ity toerana ity dia hoe Bras de Likupa zany hoe rehefa tondraka zany ny rano
dia entony ranony miandrona mba tsy sy ny loza ny Antananarivo. Tiana atao hoe bras de l'équipe zany araky ny apipa dia tsy azo anorenana ninona fa fambolena. Ka reto voaka reto amin'ny 1966 araky ny taratasy mipetraka any amin'ny domaine any efa teo ilay vahoaka zay nefa gaga aty amin'ny 2023 2024 2026 aty lasa misy mahazo an'ilay tany ary manao fanorenana dia tsy ara-dalàna ary miala amin'izao ireo vahoaka hita amin'ny maso ireo. Itarainan'ireo tansaha ihany koa ny mikasika ny boky any anivony sampandrarany fananatany izay boky rovitra no hita rehefa mba hanamaritra ny taratasin'ny taniny izy ireo. Zay moa zany dia mikasika an'izao zavatra zao moa zany dia efa raha mahita mahazo anay tantsaha aty ambanivohitra dia nefa ihany koa zay tompoko rehefa tonga eny amin'ny domaine mitondra boky tany na sahala amin'izany dia boky rovitra no eny dia tena sahirana satria dia mahatakiny zareo vola mitodododo tsy malala hoe hoatsina ho aroa fa dia midodododo etsy roa fotsiny zahay dia rehefa tonga eny dia lasa mivezivezy very andro very rariny. Mangataka amin'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Kolonel Randrianirina Mikael sy ny ministra ny fanajariana an-tany ireo tansaha amerina amin'izy ireo ny tany fivelomany. Ranomasy fotsiny ranomasina mianakavy teto tompoko tany zany ary hatramin'izao dia mbola malahelo zay ka mangataka izay tompoko manao antsoavo amin'ny président Mikael zay tompoko sy ny ministera ny fanajariana ny tany mba hijery an'izao zavatra mahazo anay majinika. Nanao hetsika ihany koa ireo mponina voakasiky ny onitra tokony alohan'ny orinasa lehibe iray any Tolaniaro any milaza izy ireo fa efa mazava ny didina avoaka ny fitsarana tampony ka tokony ampiarina sy anatanterahana ny fandoavana ny onitra na dia efa nisy aza ny fifampidiniana niaraka tamin'ny OMC mbola tsy nahitana vahaolana mahafapo ny raharaha hatreto manamafy ireo mpitaky onitra fa tsy hiala amin'izay fitakin'izay izy ireo raha tsy voavaha ny olana fanampanazavana. Tsika fitakina ny zony nidina antsehatra ireo mponina voakasiky ny raharaha momba ny onitra tokony alohana orinasa lehibe iray any Fort Dauphin mitaky ny ampiarana fanapahan-kevitra amin'ny fitsarana tampony raha ny fanazavana ireo mpitaky. Efa nisy ny fidoriana nataon'izy ireo teny amin'ny fitsarana nampiakatra hatrany amin'ny cour d'appel sy ny cour suprême ny raharaha tamin'ny 5 aogositra ho izy ireo efa navoaka ny fitsarana tampony didy ary nandresy izy ireo. Ny 9 aogositra dia nisy ny huissier-na ny vaditany nampafantatra sy nitakany ny tokony andoavana ny vola. Niverina indray ny vaditany taorian'izay ary tsy nanaiky ny andoavana izany ilay orinasa lehibe ary namaly sy tamin'ny alalany hoe sous toute réserve. Milaza ireo mponina fa efa 12 taona no niaran'ny olana ka tsy afaka nanararoatra ny taniny araka ny tokony ho izy sy ny famokarana. Izany nahatonga azy ireo hitaka ny fanoherana izay everiny fa tokony ho azony. Agnatin'ny verenanay dia misy valiteny sy mahafapo agnatin'ity fampiresahana ataonay itiky. Nangataka izahay hoe ho aloavigny onitra zay takenay satria efa mazava ny didy zay navoaky avy amin'ny cour suprême satria sy zahay negny nanao ny nametraka ny fitoriany hoe fa orinasa ny nagniraka anay mandehana mitory amin'ny fitsarana nareo raha tsy faly. Tonga tany amin'ny fitsarana zahay namoaky teto amin'ny fitsarana farady fa napekarina amin'ny cour d'appel mbola napekarina hatrany amin'ny cour suprême nandresy zay nefa ny nahazo zay rariny zay. Ahoana ary ny suréglevana io marina azona io. Nisy ny fikonan-doha niarahana tamin'ny OMC saingy tsy mbola nahitana vahaolana hatreto. Ho an'ireo mponina dia tsy azo tsy hita ny didim-pitsarana izay efa nivoaka ary tsy hiala amin'ny fitakiana izy ireo raha tsy misy ny vahaolana maharitra raha nambarany. Tsy hiova ny fiainan'ny vahoaka raha tsy tanterana ny fanovana lalam-panorenana hoy ny ivon'ny fanavaozana ny Repoblika na ny FR araka ny fanazavany. Anisan'ny fototry ny fahasahiranana sy ny fahatrany ny vahoaka nandritra ny 15 taona ny rafitra fanjakana tokana izay nampiarina teto Madagasikara. Nisy noho izany hijinika ambany-tafitrano tao amin'ny boriboritany voalohany sy ny mandidina andiniana ny mikasika ny faritra Mizakateny. Sibelarandry mazava sy Ivrasata. Ho an'ny IFR, ilaina ny fanavozana ny rafitra fitantanana ny firenena ka anisan'ny vahaolana tolo ny fambetrahana faritany Mizakateny
Amin'ny rafitra io hoy izy ireo dia afaka mamolavola sy manatanteraka ny fampandrosoana mifanaraka amin'ny filan'ny faritra misy azy ny faritany fa tsy voatery andro fanapahan-kevitra avy amin'ny foibe toy ny fankatoavan'ny filakevitry ny minisitra. Mifanohitra amin'izany kosa tsy tokony afangaro amin'ny fananganana fanjakana federaly ny fametrahana faritany mizaka tena hoy hatrany ny IFR. Araka ny fanazavany ny fisian'ny faritra manana fahaleovan-tena bebe kokoa eo amin'ny fitantanana sy ny fampandrosoana dia tsy midika ho fizarazarana ny firenena. Io lalam-panorenana fanjakana tokana na état unitaire io no napahatra vahoaka nandritra ny 19 taona. Noho izany tsy maintsy hovana io lalam-panorenana io raha mangetaheta itsika hampandroso ny firenena ary hampempotra fahatrana. No tsipiny IFR fa tsy voatery teraka ady hatrano na ampizarazara ny Madagasikara ny fanamafisana ny fizaka-tenan'ny faritra. Mifanohitra amin'izany aza hoy izy ireo dia afaka manamafiorina ny firaisan-kinam-pirenena ny rafitra manome fahefana bebe kokoa ny faritra satria ahafahan'ny faritra tsirairay mandray andraikitra mivantana amin'ny fampandrosoana azy. Olana ho an'ny ankamaroan'ny komuna eto Madagasikara ny tsy fahafantarana ny tena filan'ny mponao amin'ny vokany miainga amin'izay heverin'ireo mpitantana fa asa tokony atao no tanterahana tsy mamaly manontolo akory ny filana ho an'ny fampandrosoana ny fotony. Ny komuna tsirairay anefa dia tokony hanana ny rafitra ifotony fikaonandona ny rifa ahafahana mifampiaino sy maka hevitra antony hametrahana ny rifa ho an'ny komuna Antananarivo renivohitra izay voalohany sy nohananana izany hatramin'izay. Marcelin Ndrebovonjy. Ny lalàna no mametraka ny rifa na ny rafitra ifotony fanakaloza ny eny anivon'ny komuna tsirairay raha ny fanazavana. Maro amin'ireo komuna eto Madagasikara nefa no tsy mametraka izany. Misy fiantraikany amin'ny lafiny fampandrosoana ny fotony ny tsy fisian'ny rifa io. Fitaovana iray ahafahan'ny komuna mampifanaraka ny fivoarana amin'ny fampandrosoana tokony ho ety mantsy izany. Fa lalàna io manatanteraka lalàntsika fananganana azy tsisy zay foana tokony atao hoe rehefa misy rafitra napesaky ny fanjakana tokony hitsangana dia tsy nisalasala ny tena hoe tokony atao ty dia norersona satria efa voasoratra hoe tsy fetako zay tao arinako tao tsy fatako fa tonga eto amiko izy dia adidiko manangana azy satria zay mivoafetra ny lalàna. Anisan'ireo manana olana sy fanamby maro mila ioarana ny komuna Antananarivo renivohitra ho hatrany filohan'ny delegasiona manokana tanàna. Ilaina noho izany ny fifampiainoana sy ny fakana ny hevitra ny fotony ahafahana manatsara ny fomba fiasa fa indrindra ny hanamafisana ny fisiany mangarara amin'ny fitantana ny tanàn'Antananarivo. Raha ohatr'izao manome sosokevitra dia ny tanàna miaraka midinika ny atao anatin'ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo satria ny feoam-pony ilaina eny foana izay zava-dehibe zany ary noko fa mahatonga ny mpitantana eto angeny noho ny vahoaka feom-bahoaka no henoana eto amin'ireny mety amin'ny vahoaka no tanterahana eto. Nametraka ny rifiny eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra androany voasolo tena ao avokoa ireo rafitra rehetra araka ny voafaritry ny lalàna. Nanamafy ny PDS fa tsy manapa-kevitra fa manolo-kevitra fotsiny tsy manao ny asa mpanolontsaina ary tsy mibaiko ny mpanatanteraka ny rifa fa mijana ho sehatra ifanakalozana sy fakakevitra fotsiny ihany. Anisan'ny distrika ahitana tranga tsy fandriam-pahalemana ny ao Ambatofinandrana ka ilaina ny fiarametan'ny fokon'olona mba hiadiana amin'izany hoy ny solombavam-bahoaka voafito amin'ity distrika ity natsangana ny rafitra lambamena anatevin-darana ny mpitandro ny filaminana mba hametrahana ny fandriam-pahalemana ao Ambatofinandrana omena fiofana noho izany ireo andro masom-pokon'olona ao anatin'ny lambamena tariny miaramila. Sibelarandrimazava. Ny anaka loatra ireo tranga tsy fandriam-pahalemana tao amin'ny distrika Ambatofinandrana tsy maintsy miara-misa lay amin'ny mpitandro ny filaminana noho izany ny fokon'olona mba ahafahana manentsika ireo mpanao ratsy. Antony nananganana ny rafitra lambamena izay andro masom-pokon'olona eo anivon'ny distrika. Natsangana ny lambamena izay atlazainy hoe andro masom-pokon'olona izay ijoroan'ny vahoaka any fotony miara-misa lay amin'ny mpitondra fanjakana na eto an-drenivohitra na any ambanivohitra hampisy
mandra-pahalemana hihiana ny vahoaka. Misy tokoa ny fiofanana manokana izay ataonay izay avy any Foibe avy any Betafo. Fa izahay kosa rantsana izay napetraka aty amin'ny distrika mampiofana andreo miaramila izay aty dia ny lambamena izany. Mandidina ny 4,000 lahy no mpikambana ao anatin'ny rafitra lambamena mba ahafahana manome fampirisihana azy ireo. Misy ny fiara-miasa amin'ny trano fiantohana mba hanana an'izy ireo antoka ny amin'ny andraikitra izay raisina ho nisy olom-bavam-bahoaka. Lambamena moa zany dia rafitra napetraka hanampy ny mpitandro ny filaminana aty ambady finandrahana ary misy fanohanana iarahana miasa amin'ny mpitondra eto an-toerana na ny distrika zany na ny maire na ny solombavam-bahoaka. Dia misy koa ny fiaraha-miasa amin'ny assurance izay isaorana moa mitaleparitra ny assurance havana tonga taty nanao savaranonandalo. Misy eo amin'ny 4,000 lahy mahery zany ireo lambamena ireo. Dia eritreretinay hoe rehefa mba manao ny asany izy ka sanatria misy ny loza mahazo azy dia mba tokony misy fandraisana anjara fiantohana zany atao azy. Dia izay misy ny nanaovana midinika miaraka amin'ny solotenany assurance. Ny assurance zany tsy mpanohana lambamena fa izahay no nangataka hoe ahoana ny fomba mba ahafahana mampiditra anatina fiantohana andreo olona ireo satria tena iankina ny fandriampahalemana aty aminay ilay izy. Nanatanteraka fivoriana eo anivon'ny distrika noho izany ny tompon'andraikitra Isatsokajy no fametrahana ny lambamena izay nitariny solombavam-bahoaka voafito ao ambady finandrahana. Omena fiofanana noho izany ireo andro masibokin'olona ao anatin'ny lambamena tariny miaramila. Fandarana manokana anasana n'Andriamatoa Petira Kotoniaina solombavam-bahoaka filoha-lefitry ny VFM rongony herajaonary mampianina sy ny HVM satria samy naongan'ny olona reo ary samy nanao zavatra tsy nety teto amin'ny firenena. Zay ve ny safiditsika ka rehefa firongony zany dia tsy tokony homena sehatra tsony hiteny amin'ny firenena. Sa ve zao hoe mivoatra ny fiainan'ny olona, mivoatra ny sain'ny olona, mivoatra ny fiainan'ny firenena ka na dia misy hevitra tsy nety aza nizoroan'ny olona tary aloha rehefa mahasapy izy aty afara hoe zao ndray ny hevitra tsara dia manaraka n'izay ka na niaraka tamin'ny firongony izy tany aloha dia manohana ny hevitra tsara aty afara dia zao zay ny zava-dehibe ka misafidy antsika zany amin'izao fotoana zao. Zay angambany ny zavatra tena ho tenenina satria sy Andry Rajoelina sy ny TGV ihany ny firongony fa Ravalomanana sy ny TIM dia ny HVM sy ny herajaonary mampianina dia samy mandinika tsara tsika. Hoaranao eto amin'ny TV+ Madagasikara ny sabotsy 20 Aogositra aorian'ny ny fampahalalam-baovao. Ny solombavam-bahoaka sady filoha-lefitry ny VFM Petira Kotoniaina no vahin'ny fandaharana manokana amin'ity sabotsy alaitsy aorian'ny fandaharana ny aty aminay hanasana antsika sady anaraka izay fandaharana manokana iarahantsika amin'ny Petira Kotoniaina izay. Anaraka ny Resabe indray loharisika. Ny pejy ministeran'ny fitsarana mampafantatra fitrandrahana tsy ara-dalàna nidina nanamarina ifotony tao mananjary ny ministra ny fitsarana. 20 Aogositra 2024 taorian'ireo fitorohana nataon'olon-tsotra momba ny fitrandrahana reny ekibo ny tany tsy ara-dalàna tao mananjary dia nidina ifotony nanamarina ny zava-misy ny mpitahiry amin'ny fitomboka se-panjakana. Ministra ny fitsarana Ramatoa Faniry Soherinaivo niaraka tamin'ireo polisy misahana ny fanaraha-maso ny fitrandrahana reny ekibo ny tany sy ny tale misahana ny reny ekibo ny tany. Trateako ireo tompona ndraiky mpanjakana fa nisy tokoa ny fikasana hitrandraka tsy ara-dalàna sy fanotofana renirano izay manimba ny tontolo iainana sy ireo voly fiherin'ny mponina. Nosamborina nandritra izao fidinan'izao avy hatrany ireo sinoa tompon'antoka izay hita tao an-toerana ary nogejainy ireo milina nampiasaina. Nanentana ireo tompona andraikitra rehetra Ramatoa Minisitra mba handray ny andraikiny sy samy hoentitra amin'ny fampanajana ny lalàna ary ny takasa ho fampandrosoana ho an'ny fiarahamonina ny ataon'ireo mpitrandraka fa tsy mba ho tombotsoa an'olom-bitsy ihany. Pejy Camille dia mahazo ao Brickaville entana verika hita indray ianao rakiboady ilay gardien. Mahafinaritra ny vahoaka ny mahita fa rehefa misy tranga dia saika tratra avokoa tovolahy iray izay nampiambinana tranon'olona nandeha niala sasatra izy dia olona natokisana no nampitaraina teto. Akory ny agagany fa vakitrano ny ambena ny alan'ny Zoma
2 aogositra tamin'ny 4 maraina voatsikariny izany. Nampiasa tohatra mihitsy ireo jiolahy ny akarana ny tamboka mora tamin'izy ireo no mitatitra sy naka ny entana rehetra izay azo. Ny bataille natao amin'ilay trano. Natao mifanarahan-dia sy ny alanenina namonjy ny zandary ny brigade territoriale Brickaville avy hatrany izy ireo ka natao ny fizahana efotony ary ny toizany zandary ny fanarahan-dia. Akory nefa fatratra tao an-tranon'olona tao Sinjano Brickaville daholo ireo entana. Afaninana ny an'ny mpiandry trano ary tena miasa tokoa izy ny zandary brigade territoriale Brickaville. Tonga ny Brieville ireo fiara lehibe roa ampiasaina hitaterana ny mpiasan'ny Kraoma ho any amin'ny karera ary asa manomboka ny alatsinainy izao hoy ny tale general ny ity orinasa ity izay tonga nanatitra ireo fiara ireo androany. Mitaky vokatra kosa nefa ny tale general satria entina anarina ny orinasa sy ahafahana manatanteraka ny vina no antony izao fampiasana fiara lehibe izao ka sitraka ny fahatongavan'ireo fiara lehibe roa ireo ny mpiasa teo ampandraisana ny fiara tao Brieville androany. Ny antony taty Brieville androany dia ny fanaterana sy fanolorana amin'ny fomba ofisialy ireo fiara roa izay ampiasaina amin'ny fitaterana ireo mpiasa eto Brieville makany amin'ny ireo fiara ireo dia hiasa avy hatrany amin'ny fitaterana ireo mpiasa amin'ny alatsinainy ho avy izao. Nanamafy ny tale general fa manomboka izao dia anatiny mangarara tanteraka ny fitantanana ny orinasa Kraoma fa tsy toy ny teo aloha izay natao gabraraka nankasitraka ny amin'ireo fitaovana izay tonga tany antoerana ny mpiasa rehetra fa indrindra ny fitantanana na mampanjaka ny mangarara izay tariny tale generaly. Nambarany tale generaly ny orinasa Kraoma fa ho ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny orinasa ahafahana manatratra ny tanjona izay napetraka amin'ny fanangonana vokatra Kraomita amin'ny volana novambra amin'ity taona ity ny fitaovana apetraka. Maliova malasana ary tatano tsara araka ny eritreretanao le izy fa sao da hodikodin'ireo le mpanao politika sasasasany io. Le olona amin'izao fotoana izao dia aleo mba ho tafiditra eo amin'ny kinapisa daholo daholo satria izahay mpiasa zany raha ohatra ka tsy kinapise rehefa hatrizay mijanon'asa inondraisy. Fafantsona iray mampisy fifandraisana eo amin'ny samy olombelona samy hafa firenena na samy hafa fomba ny aino manjerim-pirenena sady tetezana mampitohy fifanakalozana ara-kolontsaina eo amin'ny tany samy hafa hoy ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Gasikara Fensoa nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny lanonam-panokafana ny fihaonam-be atao any Beijing na Chine nandray anjara tamin'ny tsy forum momba ny fiara-miasa ny aino manjerim-pirenena sinoa sy afrikana izay atao any Beijing Timo i Madagasikara. Eliza Herman. Natao hitrandrana fiara-miasa ho tomony ho an'ny firenena sinoa sy malagasy ny fihaonam-be ao Beijing izay karakarainy fanjakana sinoa miaraka amin'ny firaisambe ny onjapeo afrikana ity. Chine sy Afrika mifampizara tombontsoa ary miara-manangana ho avavao eo amin'ny sehatra ny aino aman-jery ny loha hevitra tamin'ny tiandiany fafito amin'ny fihaonam-be ity izay andraisan'ny firenena afrikana 430 anjara. No mafisy ny ministra tamin'ny lahateny ireo teboka ifantohan'ny fifandraisana mahomby eo amin'ny Chine sy Afrika eo amin'ny sehatry ny aino aman-jery. Manana anjara toerana amin'ny fifandraisan'ny olombelona ny radio sy ny televiziona mampirindra ny fampandrosoana ny lafiny mahaolona sy ny toe-karena ary ny ara-barotra koa ary miteraka ny fifaneraserana matanjaka eo amin'ny samy tanora raha ny fanazavana ny toy tamin'ny atrikasa niompana tamin'ny fiara-miasa eo amin'ny sehatry ny kolontsaina sy ny anjara toeran'ny teknôlôjia eo amin'ny sehatry ny aino aman-jery ny fotoana na ahafahan'ny mpandray anjara ny jery ireo tombontsoa iombonana nandritra ny fihaonana tamin'ireo ministra ny serasera avy amin'ny firenena 10 niara nandray anjara. Fa nandray ny mahasoivon'ny Chine monina sy miasa eto Madagasikara ny commune Mahereza sy ireo commune manodidina anisan'izany ny commune Fiadana, Nampangabe, Fenoarivo ary Alakamisy nifantoka tamin'ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta ny fihaonana indrindra eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny fanamboaran-dalana ary ny fampiofanana ho ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarsoa nanolotra $10,000
ny masivony Chine mafisana ny lafo ny fampiofanana sy belarandry mazava no mitatra ny vaovao mahakasika izay. Anisan'ny fanakalozan-kevitra nandritra ny fiaonana ny fomba ampitomboina ny traikefa sy ny fahaiza-manao ny ireo ben'ny tanàna amin'ny alalan'ny fifampizarana traikefa sy fomba fiasa. Ny resaka ihany koa ny lafo ny kolontsaina sy ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Chine ho fanomanana ny fampandehanana ny raharaham-panjakana eny anivon'ny commune dia nanolotra $10,000 ho an'ny commune mahereza ny masivony Chine natao indrindra matsina fitaovana ilaina amin'ny asa panjakana sy anatsarana ny tolotra ho an'ny mponina izany fanampiana izany. Androany moa zany monsieur l'ambassadeur dia nanolotra vola mitentina $5,000 ho an'ny reto commune reto mba amatsiana ny fitaovana izay ampiasain'izy ireo any anatin'ny commune fampandehanana ny raharaham-panjakana. Resahana daholo na ny fampifanana ny tantsahana ireo teknisianina sinoa izay ho avy aty amin'ny faritry ity ary ny firarinay moa zany dia anisan'ny atao hoe tetikasa pilote no eto amin'ity toerana ity amin'ny fifandraisan'ny Chine sy Madagasikara ny amin'izay resaka fambolena sy Filipina izay. Anisan'ny vinavina napetraka ihany koa ny fanatanterana tetikasa pilote eo amin'ny sehatry ny fambolena ka ampiofana ny ireo tantsaha amin'ny teknika fambolena sy famokarana. Ny fambolena voanjo ny isan'ny sehatra kasaina ampiroboroboina. Anisan'ny fangatana napetraky ny commune mahereza noho izany ny fanamboarana ny lalana voanjo izay heverina fa hanamora ny fivezivezen'ny olona sy ny fitaterana ny vokatra. Namafisan'ny rotonta fa mbola toy ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana mba ahafahana mametraka tetikasa vaingana sy mahatraka hitondra tombontsoa vantana ho an'ny mponina sy ampandroso ny commune ary ireo commune manodidina. Varantsika indray aloha ireo vaovao tapatapany. Mifona amin'ny vaokany Tomasina ireo ray aman-dreny avy any atsimo sy ny telo-troka izay mipetraka eto Tomasina manoloana ny teny izay nataony Monjavy tao amin'ny tambazotra seraserany izay nitondra resabe teto Tomasina ny herinandro lasa teo. Efa nisy ny dingany nataony ireo ray aman-dreny ireo ny fanantona tamin'ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ny fikamanana ary ireo tompon'andraikitra ara-panjakana teto Tomasina amin'ny fanehoana fifonana nataon'izy ireo vonina anatanteraka ny fomba sy fady rehetra mifanaraka amin'ny fomba atao ireo ray aman-dreny avy any atsimo. Raha nambaran'izy ireo androany sabotsy 12 Aogositra. Manoloana ny fanehoan-kevitra na publication nataon'Andriamatoa Monjavy mpandraharaha zanak'androy monina eto Tomasina tao amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook izay nahatonga fikorontanana ara-tsaina ho an'ny vahoakan'ny Tomasina izay mahatsiaro fa voazimbazimba izahay ray aman-dreny zanak'androy monina eto Tomasina hotronony ireo ziva avy ao amin'ny faritra Betsileo, Antaisaka, Makoa ary Antefasy rehefa avy nanantona ny ray aman-dreny ara-drazana eto amin'ny foko Betsimisaraka ka nampahafantatra izany teo anivon'ny prefecture ny Tomasina dia manao izao fanambarana izao. Izahay dia maneho fifonana ho an'ny vahoakan'ny Tomasina noho izany fietsika miendrika fanimbazimbana izany ary eo ampiandrasana ny tetiandro iaonana izay omen'ny ray aman-dreny ara-drazana dia mbola manamafy fa vonina anatanteraka ny dingana rehetra ho fanadiovana ny tanànan'ny Tomasina. Saotra tompoko. Mamokatra vary efatra taona isaky ny hektara ny tany mirefy 700 hektara eny amin'ny laky arivo ivondronan'ireo tantsaha ao anatin'ny laniera mamokatra sektora 12 ary mamatsy vokatra vary amin'ny toerana maro. Mamokatra trondro 2 taona isaky ny hektara amin'ny alalan'ny famokarana tanimbary ihany koa. Olana goavana sedrain'ireo tantsaha manalina mivelona amin'izany tany izany anefa ny fibodona ny tanin'izy ireo ny satrany ateny amin'ny fitsarana ary nahazo rariny hatrany izy ireo. Ankehitriny anefa miasarotra sy niova indray ny toedrara ka efa misy mamefy amin'ny boiron indray ny tany ary sakanana ireo tantsaha manao antsoavo araka izany izy ireo mba hojerena akaiky ity raharaha ity. Ny telo volana lasa zao zay nakataka ny situation juridique io dia nahazo zay fa tamin'ny herinandro ity zay dia fotoana tamin'ny fino zany daty no nakany indray zany zao miveriny zay anatreny zavatra satria valina be amin'ilay zavatra mi ambesina ny tanina eo dia naka zay dia lazainy fa misy olana le tany dia tsy navoaka mihitsy io tsy navoaka mihitsy zay le zavatra
zavatra nisy teo zany dia variana zay ary gaga misy zay hoe avahoana ty avoaka izy tany nefa mbola opelantananay raha famoahany didy fisarana mididy zay opelantananay dia eo mbola nitafahy le tany mazava be amin'ny ata malagasy. Ho amboim-pionan'ireo tia sakafo sy ireo trano fisakafoana miisa hatrany amin'ny 7 mahery ny hetsika ho an'ny sakafo tanterana ny 7 sy 3 aogositra ho avy izao etsy Akorondrano. Anisan'ny mahasarika ny maro na ireo vahiny avy amin'ny firenena samihafa na ihany koa ireo teratany ao amin'ny mantsy ny sakafo ka nomezana sehatra ireo sakafo tena malagasy ity hetsika ity, ahafahana mahafantatra ihany koa ireo karazana sakafo malagasy sy ireo sakafo vaovao na recette ihany koa ity hetsika ity. Maro isa-taona no efa manaraka sy mandray anjara amin'ny hetsika indrindra ireo mpizahan-tany. Tena azo atao hoe produit touristique tanteraka mihitsy ny sakafo satria misy ny olona tonga mivoyager juste sakafo matetika anisan'ny attrehana toerana anankiray ary mihoatran'izay koa na ho an'ny resaka hoe ho an'ny olona avy any ivelany ny sasany matetika amin'ny teny anao hoe ny antony nodiny eto indraindray dia anisan'ny satria izy nahita justement ohatra nahita vidéo na sarina sakafo dia hoe mampite ho dia iverina anandrana an'ity na hoe découvrir an'ity zavatra ity donc oui sakafo tena attrait touristique matanjaka. Misy sakafo malagasy amin'ny fotoana io mazava ho azy misy brochette, misy pakopako, misy grillade, misy sahafa be anankiray zay resto vao hitako voaingana kely zareo tena hitako hoe mahafinaritra anatina sahafa dia misy laoka anankitelo karazany ohatra hoe misy ravitoto dia misy manara-molotra dia misy telomiova ao anatin'izay tena mahafinaritra fa mazava ho azy koa amin'ilay thème antsika grand voyage culinaire nasiana sakafo hafa samihafa ihany koa fa manana ny plasiny daholo ny sakafo tsirairay amin'ny fotoana io. Sehatra iray ahafahana mizatra miteny sy mifehy ny firesahan'ny mason'olona ny hetsika no karakaray ny Toastmaster International androany. Mbola maro ireo olona mahafehy ny teny anglisy nefa tsy mahasahy miteny na maneho hevitry masom-bahoaka amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisiany izay fizarana izay. Misokatra ho an'ny rehetra izay tena mafy izany fahaizana miteny i mason'olona indrindra ny teny anglisy izany araka izany ity fikambanana ity. Tsy hoe tanora efa mahay miteny anglisy no raisinay fa rehefa vonona ianao zany ny ezaka dia tonga soa eto aminay foana satria amin'ny alalan'ny famerenana amin'ny alalan'ny fandraisam-pitenenana betsaka zany no ahafahanao koa manatsara an'izay anglisy zay dia amiko manokana moa zany ilay hoe fianarana teny anglisy dia tokony hoe tsy ho sakana mihitsy zany ahafahanao mahay mandresy lahatra amin'ny teny anglisy fa izay fotsiny hoe ilaina zany ny famerenana sy ny fanarahana an'ireo toromarika rehetra. Maro ny tsy fanarahan-dalàna hita mikasika ny omby raha hita ao amin'ny distrikan'ny Vohimary. Anisan'ny distrika tena maromba ary mamatsy ny faritra Savamantola nefa ity distrika ity tsy natao erim-pamoretana ny mpitandro ny filaminana amin'izao andro ny fanavaozana izao fa ho lara-pahamehana ny fampianarana sy fampahafantarana ny lalàna ary ny fisorohan'ireo fandikan-dalàna misy amin'ity sehatra ity ho ny teo anivon'ny Gendarmerie Pirenena any Antoerana TV plus Sambava. Nandritra ny fandalovan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-javatra taty amin'ny faritra Savany araka tamin'ireo délégationna izay notarihiny dia nisy ny atrikasa izay nataon'izy ireo tao amin'ny commune ambanivohitry Daraina distrikan'ny Vohimary. Anisan'ny distrika tena maro aomby ary mamatsy ny faritra Savamanontolo ny distrikan'ny Vohimary. Maro anefa ny tsy fanaran-dalàna hita ny mikasika ny omby ka nitondra fanazavana nandritra ny fandraisam-pitenenana ny général de division Botsara Nathanael James lefitra voalohany ny commande ny gendarmerie amin'ny pirenena. Nambarany fa amin'izao andro ny fanavaozana izao dia ny mpitandro ny filaminana tsy natao erim-pamoretana fa nivaindohan'ny asan'izy ireo dia ny fampianarana sy fampafantarana ny lalàna ary ny fisorohan'ireo fanjikan-dalàna. Aza mieritseritra mihitsy isika hoe raha mahita mpitandro filaminana dia natao hoe hery famoretana sanatria mizoky ray aman-dreny sanatria aminareo olona tanganamena zay ho avy natandroloha. Raha mahita mpitandro filaminana zany sika dia eto manambara an'izay zay ataoko hoe solotena no milaza rehefa nareto aravanay fa tsy natao hatahorana fa natao atonona
hitondrana ny fitaraina hitondranareo ary hiaro amin'izay vahoaka sy ny fananan'izay ary zahay amin'izao dia mametoky anareo fa tsy miasa fisamborana no mahamaika indrindra amin'izao amin'ny fanavaozana sy fanovana zao fa miasa fampianarana hiasa fisorohana izay tena vaindobaranay mikasika lalàna amin'ny feny omby angamba no tiako apetraka ny omby eno ataty hoe manao sondage tsotsotra zany dia nahita hoe na mametraka kavin'omby ary tsy dia kentsika tia amin'ny faritra zay zavatra rehefa lalàna zay mitapahany reo mpanao lalàna napetraka ny vice militaire de bovin napetraka ny resaka double oreille d'identification nefa ny amintsika ty zany zay zavatra zay dia tsy hita soritra raha ny sitsiny loatra zany raha ohatra sy manano sarotra ny fiarovana andefananantsika. Miisa raiky amin'ny valopolo sy telonjato sy arivo ireo absent nampiasa ny famokarana sy ny fahasalaman'ny bibiny foto nefa nofanina sy miasa manerana ny Madagasikara. Mbola mila absent 3 arivo mahery ny firenena mba anakakezina bebe kokoa ireo mpiompy any Atsimonosy. Efa natomboka ihany koa ny fanalana katsetsitra na otsoko an'ny biby tanjona ny ananana fiompiana moderna mampitombo ny vokatra ary ihany koa manatsara ny fidiram-bola ny mpiompy. Abraham Rasafy. Manakaiky kokoa ny mpiompy ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny biby miisa raiky amin'ny valopolo sy telonjato sy arivo ireo APPSA nampiasa ny famokarana sy ny fahasalaman'ny biby ny fotony efa nofanina sy miasa amin'izao amin'ireo 2 sy telonjato sy telo arivo ilaina manerana ny nosy. Mbola hitony izany ny fametrahana APPSA indrindra n'ireo faritra mbola tsy ampy ny tolotra ara-pahasalamana ho an'ny biby. Ho an'ny ministra ny fiompiana dingana lehibe amin'ny fanavozana ny sehatra ny fiompiana izao fametrahana izao tsy ny fitsaboana nefa ny lara-pamiaina fa ny fisoroana ny aretina sy ny fanatsarana ny famokarana ihany koa. Androany moa zany no andro nentina namoahana amin'ny fomba ofisialy ny agent de proximité en production et santé animale 30 mianadahy eto APPSA. Hitantsika zao fa manomboka miasa manao ny ity fanalana katsetsitra faobea zay atao eto APPSA ity fandohana sy fanombohana izao fa niezaka ataon'ny ministerany amin'izay lafiny ara-pahasalamana ny biby zay dia itoy anerana ny Madagasikara ary atomboka tsy ela amin'ny faritra hafa ihany koa. Zava-dehibe ny fanatsarana ny tolotra entina amin'ny lafiny ara-pahasalamana sy ara-teknika amin'ny sehatra fiompiana ety amin'ny tontolo ambanivohitra ity. Dia nisy ny APPSA moa zany anao an'izay asa fanatsarana ny fahasalamana zay asa vonjitaitra ao anatin'izay eo ihany koa ny asa fanatsarana ny famokarana. Amin'izay fanatsarana ny famokarana zay zany dia mizara roa le izy eo le fikojakojana ny biby sy ny tontolo iainany dia eo ihany koa ny famokarana ny vilona ho atao sakafony amin'ny fotoanan'ny maitsoahaka tahaka izao. Nisy ankoa fitsidiana ny fitoerana fampiofanana EFTA ao Beza izay manampy amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatra ny fiompiana. Etsika tafiditra ao anatin'ny politika akapoben'ny fanavozana ny fiompiana ary tanterahana miaraka amin'ny ireo mpiara-miombonantoka anisan'izany tetika asa mionjy fa tsy ny baky iraisam-pirenena vola. Mampiavaka ny tsinginy be marany akaton'ny tontolo voajanahary eo aminy saingy mbola olana lehibe ho an'ny mpandeha ny lalana makany manodidina ny 200 kilometatra ny lalana avy any Morondava saingy mety hatratratrany amin'ny adiny 10 ny dia noho izay ara-tsin-dalana izay. Efa nisy kosa ireo teboka ratsy namboarina noho ny fiara-miasan'ireo tompon'andraikitra isan'izany ministeran'ny fizantany sy ny kolonely Faneva ho an'ny toerana fizantany tahaka ny Bekopaka. Ny fanatsarana maritra ny lalana no anisan'ireo fanamby lehibe ampiroboroboana ny fizantany sy any amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara. Abraham Razafy. 100 kilometatra atao anatin'ny adiny 12 zany ny fotoana mety ho lanin'ny mpandeha mainga avy any Morondavatra ny Bekopaka lalana lavitra sady mbola maro ireo ampahany tena ratsy misy lavaka misy faritra sarotra le ary rehefa tonga amin'ny fotoam-pahavaratra vao tena maika mampitombo ny fahasahiranana ho an'ireo fiara sy ny mpandeha. Na izany aza misy ireo ezaka efa natao efa nisy ireo teboka tena ratsy amin'ny lalana no namboarina. Mbola lavitra nefa ny lalana tokony aleha satria Bekopaka dia tsy toerana tsotra fotsiny vavahady makany amin'ireo tsinginy be mara toerana iray manana ny mampiavaka azy manokana sady isan'ireo toerana tena mahasarika mpizahatany. Araka ny voalaza teo dia mbola misehatra olana ny lalana Morondava
mampitoy ny faritra melaka makany Bekobaka zay fandrina ny anamboarana izany. Raha ho any Mainty Rano kosa raha miala Bekobaka dia mbola misy ray andro tontolo ary dia ratsy ny lalana mampitoy ny Bekobaka Mainty Rano. Eto moa zany dia isorana indray fa ny avy any avaratra dia isorana ny fitondram-panjakana tarihan'ny PRRM Colonel Michael fa dia efa velombolo efa faly ny vahoaka amin'ny faritra melaka. Io moa Mainty Rano amin'ny fanamboarana sady ny lalana miala ao Tsiromo Mandidy mandia ao Mainty Rano ary nonay fa ho vita araky ny tokony izy zany amin'ity taona ity. Bekobaka dia toerana be mpitsidika saingy mbola lalana mila fanamboarana vao tena afaka misitra tanteraka ny arenina ny mpizahatany. Fa ho arahantsika eo anatin'ny fandarana ny aty aminay amin'ny tapany faharoa amin'ity fampahalalam-baovao ity moa ny mahakasika ny tsingin'ny Bemara izay anisan'ny nafahanana tanteraka ny fanadihadiana mahakasika iny olana iny anasanantsika sahady anaraka ny TV Plus amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao anarahantsika izay tsingin'ny Bemara anatin'ny fandarana ny aty aminay izay. Nosika fanaraka ny fomban-drazana Omaly Zoma raika amby roapolo aogositra enina amby roapolo amby roa arivo teo ny Savatse any Azomanga tsy Fotsy Marlao Toliara ankizilahy enimpolo isa indray no andalo famorana Azomanga amin'ny taona ity lanonana aharitra 3 andro ary farana ny maraina ny alahady 3 amby roapolo aogositra ho avy izao. Ivo Mandrosoa TV Plus Toliara. Miatomboka tamin'ny 2 tolakandrony Zoma raika amby roapolo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ity Savatsy Ankazomanga ho an'ny tsihivitsy marolahy avy amin'ny Fokovezo. Zazalahy misa 80 indray no mandalo Ankazomanga amin'ity Savatsy andiany faharoa karakaray ny Azomanga tsihivitsy marolahy. Androany 21 Zoma volana août 2026 dia mankalaza ny Savatsy ny Azomanga tsihivitsy marolahy satria tanaty 2 tao zahay nananga Azomanga tamin'ny 2024 ka lafa nana Azomanga amin'izay zahay nahazo tsodrano amin'ity Azomanganay nanavatsy 2026 ny Azomanga tsihivitsy marolahy tanatin'ny 80 tao zahay tsy nana Azomanga tanatin'ny 80 tao zahay tsy nanavatsy fa zahay hananiky zao fa mahazo manavatsy isaky ny 2 tao foko tsihivitsy marolahy ajahy 80 ty tapahanay amizao satria tanatin'ny 80 tao zahay tsy nana Azomanga tanatin'ny 80 tao zahay tsy nanavatsy izay mahatonga anay manavatsy aja 80 ho soa fisahanay toy manomboky le 21 août 22 août 23 août mitsapa lohan'aomby aja hisavatsy reo iabiaby ka mikaika atsika Azomanga nama nareo foko Toliara iabiaby nareo vahoaka Toliara mba ho tonga amin'ny fisahanay toy fa hafatsafatsinay raha iaby retoa tanjemo tsy hanao hadalay etoa tanjemo tsy hiady etoa fa ze miady etoa ampanomerinay depansinay iabiaby toy zahay koa te alongo ze olo mamonjy anay rambesinay koa manasa antsika vahoaka rehetra eto Toliara iabiaby mba hanatsiky ity Savatsy ny tsihivitsy marolahy malaza ary raza miavaky amin'ny foko iabiaby eto Toliara zahay tsihivitsy marolahy ro tena malaza satria nananga Azomanga tanaty 2 tao manavatsy koa zahay anaty 2 tao. Nanomboka ny Zoma raika amby roapolo aogositra izao fety izao ary farana ny alahady 3 amby roapolo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo fety be tanteraka no iainana eto Mahavatsy faharoa amin'izao fotoana izao. Anisan'ny district andray ny fifananana copie-coller vokarin'ny TV Plus Madagasikara ihany koa i Fianarivou Atsinanana efa nisokatra nanomboka ny alatsinainy teo ny fisoratana anarana amin'ny Brony faritra ny talata 5 amby roapolo aogositra ny Castine ary ny alarobia 9 amby roapolo aogositra izao ny famarana amin'ny espace Prado Fenerive-Est efa tena lina amin'ny fifananana ireo mponina ao Fianarivou Atsinanana amin'izao. Fanazavana. Le fandaharana nataon'ny TV Plus fialamboly
fahitako ananjy ho an'ny olole mampitovy ololo kory hoe zegny olole mieritreritra hoe mitovy amin'ny artiste na karan'zegny dia mifaninanana dia mampitovy anjare amin'ny artiste mampitovy feo dia tsy faninanana dia zay le maharesy mahazo cadeau za mety tsisy le mitovitovy aminahy fa mety afaka miresaka amin'ny namagna zay le tokony copier-coller raha fahazahoako ananjy zegny ohatra hoe karakory mivolagna anazy ohatra hoe misy artiste araiky zegny dia misy raha itovitovizana amin'igny zay feporay mitovitovy amin'igny zany le olo dia hoe magnano copier-coller. Fa efa anatin'ny fiomanana ihany koa ny STS andoharany fotsy amin'izao fotoana izao efa vonona tsara ifanandrina amin'ny lalao foot à 7 izay ho tanterahana eny amin'ny 15 Barea ny tanjon'izy ireo moa dia hibatany amboary amin'ny tsilalao eny amin'ny 22 ity samandre maefa. Manoloana ny tournoi zay karakara TV Plus dia nisafidy zay hoe andray anjara amin'ny tournoi io dia ny fahavononana moa zany efa vonona tanteraka izay hatrika ny tournoi amin'izao fotoana izao satria efa nandritra amin'ny fotoana efa elaela zay nanao fanomanana. Ny fisafidianana an'ilay ankizy moa zany dia misy ny détection kely natao tato amin'ny enceinte-ny école ny STS. Nisy détection kely natao hoe zay tena capable manao an'ilay zavatra no nampanaovina an'ilay izy tsy hoe akory ka hoe tsy mahay tsy ampanaovina fa ampanaovina daholo zareo fa sokadina zany hoe izy ny tena mahay an'ilay izy akan'ilay victoire. Mahakasika ny fitaovana aloha satria efa nisy organisation tato amin'ny sekoly hoe hiatrika ny tournoi any amin'ny TV Plus dia bien sûr hoe efa nanomana ny fitaovana rehetra izay ilaina amin'ny entraînement rehetrarehetra zahay dia ny fifampiresahana tamin'ny tompona ndraiky ny sekoly moa no nahafahanay hoe nahazo andreo fitaovana reo zany hoe any sekoly le izy satria zay ekipa ato amin'ny sekoly. Ny fianarana atao amin'ny STS Mandromena dia manao inscription amin'ny tanora amin'ny lafin'ny fampianarana zany ao koa ny sport misy atao amin'ny enceinte-ny école daholo zany ary ilain'ny tanora zany mampivelatra ny sain'ny tanora ankehitriny. Kotranana moa dikisy tsy maintsy ampikotranana amin'ny effort physique, ny teknika sy ny vivacité rehetrarehetra iny. Ilain'ny ankizy ankehitriny moa zany sy ny mpanao baolina rehetra ny vivacité io satria io ny antoko ny baolina kitra. Ny tokony ainanay aloha amin'ity tournoi ataonay ity dia zay tsy maintsy champion zay. Zay tsy maintsy maresy zay ny tanjonay. Notanterahana androany tao amin'ny Cosmos Andranomena ny lanonana falorana ny loka ho an'ireo mpandresy tamin'ny tombola TCL Coupe du Monde eny amin'ny 22 nandritra izany nalorana ireo loka ho an'ireo tsara vita nanahitana na téléviseur TCL tablette ary tapakila fiaramanidina atao arian'ny fisariana natao tamin'ny fomba ara-dalàna sy ambany fanarahamaso ny tompona andraikitra tanjona ny anamafy ny fatokisana sy anakaiky amin'izy ireo. Azy Andrea Salama. Rahabatsika rehetra tonga amin'ny magasin Cosmos androany moa zany dia nitanterahana teto ny fanomezana loka ny tombola niarahana tamin'ny TCL izay nitotosaina tamin'ny 18 juin ka hatramin'ny 19 juillet. Natao ty tombola ty hanomezana fahafapo an'ny mpanjifa any TCL atao amin'ny magasin Cosmos. TCL moa tsy zoviana amintsika intsony marika avorazana izay amidy atao magasin Cosmos. Misy eny amin'ireo magasinay roa amby roapolo manerana ny nosy garantie ary original ny marika TCL amidy eto aminay. Ty tombola ty dia nisy mpandresy 10 izany hoe ny loka voalohany fito dia teto Antananarivo ny mpandresy ary ny anaky telo dia tany amin'ny province. Loka voalohany tamin'izany 75 pouces télé TCL ary ny faharoa 65 pouces ary ny fahatelo 55 pouces. Ny fahaefatra hatramin'ny fahafolo kosa dia télé 32 pouces. Natao ty lalao ty moa zany ohatran'ny mahazatra eto magasin Cosmos dia miaraka amin'ny police de jeu hatrany izany hoe mangarahara tanteraka ny lalao izay totosaina atao amin'ny magasin Cosmos. Isan-taona dia misy tombola foana manaraka eo dia misy ny tombola anniversaire
izay ankalazana eny fa raika amin'ny be folo taona ny magasin Cosmos eto Madagasikara. Anisan'ireo tena nisongadina tamin'ity tombola ity ny nahazo ny loka voaloha izay nahazo téléviseur TCL 75 pouces, loka lehibe natokana ho an'ilay mpandresy tsara vitana tamin'ity tombola ity izany. Nikizy fotsiny teny tamiko hoe mba hividy amin'ny télé dia satria hoe jery mondial le finale mihitsy dia nisoloina le télé tao an-trano dia hoe mba atao le lehibe satria le tao le kelikely. Tamin'ny voalohany aloha le niantso ny Cosmos tsy ohatran'ny satria téléphone zanako nalefako tany dia mbola tsy tena sura fa hoe sao dia hoe olona manany ihany fotsiny ohatra dia ohatran'ny tsy haiko na le zanako no nijery an'le page ny Cosmos tena nahazo tokotrany tamin'le tombola dia faly be aminy izany tena hoe faly motivation ko mihitsy le cadeau mety Cosmos ana tena faly. Ndeha raha tsika mamantatra indray ny voambolana amin'ity sabotsy ity. Ity indray ny voambolana izana fatarina sy mampiasa ny milaza azy sahondresaka. Ny voambolana hoe sahondresaka dia iretarika amin'ny hoe kabary-tsahona midiga fimenomenonana be fahatany sady tsy misy fiafarany. Fa ny sahondresaka kosa dia midika kokoa siosiondresaka ny aviany hoe tsao na onohono. Amin'ny fiteny frantsay ny ilazana azy dia hoe rumeur na koa ragot. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tandreny fa noho ny firoborobon'ny fahaiza-manao arakajy mirindra ataon'ireny antsony vahiny hoe intelligence artificielle ireny dia mety ho sahondresaka fotsiny no hitanao eny amin'ny Facebook eny na dia misy sary fanehoana toy ny tena nisy aza ilay lahatsoratra. Aleo foana manadiady sy manamarina toy izay mizara sy manaparitaka sahondresaka. Rehefa izay ny vatantsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro no mampiasa ity voambolana hoe sahondresaka ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Mbola mamenatra ny fanasanantsika rehetra anaraka ny fandarana any aty aminay tondranantsika any amin'ny tsinginy be marany ity alina ity. Izay kosa dia mametraka ny mandram-pianao manaraka indray. Felomadoka.